Efa miparitaka amin'ny firenena maro magnodidina an'i Madagasikara ny valin'aretina antsoina hoe variole des singes na mpox. Na dia mbola tsy tafiditra aty Madagasikara aza izany dia ilaina ny fametrahana ireo paikady rehetra hoentiny misoroka mba hahatonga azy tsy ho tafiditra eto Madagasikara. Mipetraka foana zany ny teny filamitra petraka ny BNGRC izay tsara fiomana tsy tapoana. Ny tanjontsika zany tsy hidirana izy io amin'ny tanitsika ety Madagasikara tsika ety. Nefa zay tanjony zay zany tsy tonga dia azo ohatran'izao. Fa mila asa magnaraka izy ary mila fandraisan'ny andraikitra ho an'ny sarambabia vahoaka, ho an'ny tompony andraikitra rehetrarehetra ary zay indrindra zany no antony fivoriana toy iny mba ahafahana magnetsika ny tompony andraikitra tsy araikaraiky zany amin'ny adidy sy devoir zay tokony ataony manoloana ny firenena sy ny fanjakana izay mijoro sy vahoaka izay magnodidina. Mifindra avy amin'ny alalan'ny kaikitry ny biby, mipeti-drora ary ny fifampikasoan'ny olona izay mitondra ny tsimok'aretina amin'ny olona salama ity variole des singes na mpox ity, ka ilaina ny fiarovan-tegna. Miantso ny vahoaka rehetra eto Antsirano sy magnerina ny faritra Diana miavy amin'ny fitalevam-paritra ny fahasalamam-bahoaka ato amin'ny faritra Diana mba samy hametraka ho laharam-pahamehana ny fahasalamany amin'ny alalan'ny fiarovan-tena toy ny fanasana tagnana matetika, fanaovana arovava sy orona ary ny fanajana ny elangelana. Tsy maintsy mafisika zany surveillance ary amin'izao fotoana zao moa fa magnentina ny fahasalamana mampiasa ny arovava sy orona indrindra ary ny zavatra farany tsotra ma araka ny hazavainy isan'andro ny fanasana tagnana. Ny fanasana tagnana matetika zany anisan'ny fagnentagnana apetraka ho an'ny ekipa izay miasa amin'ireny port aéroport aby regny ary io koa zany ny fampiasana ilay fitaovana entiny miaro tegna agnisan'izay zany ilay Notanterahiny teto Antsirano ny alatsinainy 4 novambra 2024 teo ny fampahafantarana ny fisenio aretina io izay niarahana tamin'ireo mpitondra fanjakana sy ireo mpitondra fivavahana ary ny ray aman-dreny ara-drazana eto an-toerana. Samy niarana anaiky fa hiara isalahy amin'ny fagnentagna ny vahoaka mba samy hiaro tena taorian'ny fivoriana izay niarahany fifanaovan-tsonia. Saivigny fa ny ASOS sy ny ministera ny fanambiadam-pirenena no miara-miasa akaiky amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fagnentagna ny vahoaka mba samy hiaro tegnany mba tsy hamparitaka ity valagna aretigny variole des singes na mpox ity eto Madagasikara.